La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Ny vidiana entana mihoatra ny 3 hetsy ariary fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao ny 4 desambra am'raika ambin'ny folo ratoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook ary surprise hoan'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay dia hotoanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo Batimax, la qualité au meilleur prix. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Manomboka samy toroka ny tranga herisetra ny malagasy mahelana ny 3 ireo tranga miatra tamin'ny vehivavy voatoroka tao amin'ny laharana maintso 813 nanomboka ny volana aprily lasa teo. Mariana androany andro iraisam-pirenena amin'izay ady izay. Nandritra ny 12 volana zao ny tapaka karama ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Kromita malagasy. Mikatso avokoa ny fampiodinana ny orinasa izay mamelona fianakaviana maro. Tsy hita soritra ny vahaolana izay raisin'ny mpitantana sy ny ministera tompon'andraikitra. Amin'ny tobaka tanteraka ny fako eto Antananarivo sy ny manodidina. Tsy ara-potoana ny fandraofan'ny samivany fako ka mampitaraina ny be sy ny maro. Nanamafy ny commune n'Androany fa mafisina ny fanampiana ny samiva. Itoy mandritra n'ity faran'ny herinandro ity ny fiakaran'ny maripana manerana ny nosy raha nambarany teo anivon'ny meteo Madagasikara. Ny haitany izay miteraka tsy fisian'ny orana no antony izany raha fanazavana azo. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena any Frantsa fepetritra vaovao no niraisin'ny fitondram-panjakana frantsay amin'ny fanalefana ny fiboana izay manomboka ny sabotsy izao raha ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron omaly. Rezeny ravatra. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia manomboka saha mitoroka ny tranga herisetra ny malagasy. Maheran'ny 3 ireo tranga voatoroka fa herisetra izay miatra tamin'ny vehivavy tao amin'ny laharana maintso 813 nanomboka ny volana aprily lasa teo. Marina androany ny andro iraisam-pirenena amin'izay ady izay misy laharana arjona. Ho an'ny toerana iray isan'ireo mandray ireo vehivavy hiaran'ny herisetra efa isan'andro raha ny fanazavana ny fitarainana tonga. Ny tamin'ity volana novambra ity kosa trangana fanolanana no maro. Tamin'ity taona ity moa zany zao satria nisan'ilay confinement iny dia somary sahirakirana fa raha omeko chiffre ianao hoe nanomboka tamin'ity volana novambra ity dia misy eo amin'ny 20 ao zao ny fanolanana ny tena betsaka dia ny herisetra amin'ilay ady mpivady izay koa misy ihany. Raha ny antotanisa miisa 773 ireo tranga voatoroka fa herisetra miatra amin'ny vehivavy tao amin'ny laharana maintso 370 nanomboka ny volana aprily teo hatramin'ny androany. Na izany herisetra ara-batana, ara-moraly, ara-psikolojika, ara-ekonomika. Efa mihabetsaka ny fahasahiana mitoroka izany raha fanazavana, saingy mila tohizana entina misoroka tanteraka izay tranga izay. Hiatra amin'ireo mbola miny manao izany ny sazy hoy androany ny ministry ny mponina. Manoloana ny trangany herisetra, aoka tsy fampijery tsika, aoka tsy fampiandry, aoka tsy fanakena, fa sahy amin'ny teny, sahy amin'ny toroka, aoka zay ny herisetra. Tsy ho atao resaka andaniana andro na hozarana amin'ny tambajotra, na isesehoana koa anefa izany, fa vonjy aina sy fanavodana ny arany herisetra no atao. Nandritra lalàna manokana nandrafitra, ny lalàna manokana mikasika ny herisetra zany ny fitondram-panjakana izay anamafisina ny ady atao amin'izany herisetra izany. Marihy n'androany 20 novambra ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady atao amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Hevitra amin'ity taona ity dia ny hoe sahy miteny, sahy mitoroka aoka izay ny herisetra. Fatatsika fa miseho amin'ny endriny maro samihafa ny herisetra.
Misy foana ireo vehivavy izay miaritra vono ataon'ny vadiny na ny olon-tiany manerana ny vazatany efatra. Misy hatrany koa ny vehivavy na ankizivavy izay hiara-ny fanolanana. Misy saika ho isan'andro ny vehivavy mitondra zioga ao an-tokantrano. Tsapa fantombo ny tahan'ireo olona sany toraka ary mbola aprisihaka anareo mba ho say teny raha mahita na hiara-ny fanararotana aranofo. Amin'ity andro manandanja ity dia mafisiko hatrany fa tsy azo ekena ary tsy azo leferina veively ny erisetra amin'ny endriny rehetra atao amin'ny vehivavy sy ny ireo ankizy. Ho an'i Madagasikara, ao anatin'ny 12 andro na 16 jours d'activisme no hanamarihina izany eo amin'ny parvian'ny lapan'ny tanàna. Tokana ny lohahevitra, brisons le silence, stop à la violence. Antondra fanampiana ho an'ireo mponina any Atsimo vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo ny vadin'ny filoham-pirenena Miala Rajoelina. Ankoatra ny fanomezana sakafo no zaraina fitaovana fambolena ihany koa ireo mponina Abrahama Randriamanana. Maro amin'ireo mponina any amin'ny faritra Atsimo nosy ankehitriny no velotaraina vokatry ny fisian'ny kere. Manoloan'izany, nidina tany an-toerana omaly ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Miala Rajoelina niaraka tamin'ny association Fity nitondra fanampiana ra-tsakafo tao Tsivory sy Fotaka. Amin'ny mareny dia marary ihany maheno fa misy zanatsika mosary ary misy mihitsy aza namony ainy. Commune isan'ny voakasika mafy amin'ny kere tokoa mantsy ny eto Tsivory ka mila vonjy. Atao amin'ny association Fity dia mitondra ny anjara brikinay ampitiavana ho amin'ny mpiray-tandrazana eto Tsivory. Misy ny sakafo ho zaraina amin'ny olo-dehibe mahery ny arivo ary kobahaina ho an'ny ankizy madinika 500 mahery. Izany dia atao mandritry ny 12 andro. Vahaolana naroso ny vadin'ny filoham-pirenena manoloana ny ady atao amin'ny kere any Atsimo ny fanomezana fitaovam-pambolena ahafahan'ireo mponina mamokatra isoroana ny fiverenan'ny kere. Arak'izany, ireo vokatra mifanaraka amin'ny toetana any an-toerana no ambolena amin'izany raha ny fanazavana. Misy ireo fitaovana entina ambolena, ny akanjo fitafy ho an'ny ankizy sy ny maro hafa ihany koa. Fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fanampiana anareo amokatra sy aleo tena. Koa ho anareo ety Fotaka, misy masom-boly voafatina, anisan'izany ny fototra balahazo na mangahazo sy karazana legioma, ny katsaka, miaraka amin'ny fitaovana fambolena ary ny motopompe sy zezika. Koa olona 400 na 400,000 no afaka ahazo sakafo aoriana ny enim-bolana monja ny ambolena ireo mangahazo ireo. Tsy aivina, itoy atao anatin'ny 12 andro ny fanampiana ra-tsakafo ataon'ny association Fity ho an'ireo mponina iaran'ny kere any Atsimo. Nanamafy ny vadin'ny filoha fa isan'ny laharam-pahamena ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fametrahana ny paikady nasionaly amin'ny ady atao amin'ny kere eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia teboka maro anatin'ny LFI 124 no mety asiana fanontsinana raha nambaran'ny filohan'ny komisiona misahana izany eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ao anatin'ny fandiniana ny pitsipisiny ireo komisiona amin'izao fotoana izao. Henri Florio. Manoloana ny krizy ara-pahasalamana sy ny olana ara-toekarena, taorian'ny fiahitrehana ny valanaretina COVID-19, manome lanja manokana ny lafiny sosialy, ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 raha ny nambaran'ireo komisiona misahana ny lafiny toekarena sy ny fitantanam-bola eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Nampiakarina avokoa ireo teti-bola natokana ho an'ny fahasalamam-bahoaka, ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ambony, ny fitsarana, ny fanomezana rano fisotro madio, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ary ny fiahitrehana ireo famihana sy ny loza vojanahary. Ny ankabeazan'ity teti-bola ity izay natao hanatanterana ny velirano, ny fanaovana ny filoham-pirenena Rajoelina andro toy ny fanaganana fotodrafitrasa, ny famokarana angovo, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny maro tsy voatanisa. Manamafy ireo voalaza etsy ambony ireo, tsy maintsy ho jerena tsara ny mahakasika ity teti-bola ity mba hampirindra ny fiainan'ny vahoaka. Hisy ny sosikevitra entin'ireo sobavam-bahoaka mahakasika ity teti-bola ity raha ny fanazavana. Eto zay anjiny ny lafiny fampidivam-bola sy fandaniam-bola ka mahoatra ka misy everina fa tsy mifanitsy amin'ny filany vahoaka malagasy izay maniraka ilay sobavam-bahoaka dia mety hisy sosikevitra fanontsinana. Raha ohatra kosa ka fandraiky sy mifanapaka fandrindra
amin'ny toejava-misy indrindra amin'izao mivoaka famehanaka fahasalamana nefa mbola anaty fahasahiranana afa-toekarena dia mafy ny zavatra andraindray vahoaka malagasy izay no misy tena azy ireo dia mijerevana arak'izay. Nanamafy ankilany ny filohan'ny Voamera izay misana ny fanombarana ny politika ankapobeny ny fanjakana fa teboka maromaro no tsy maintsy jerena mahakasika ity teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 ity. Ilay fampianarana maimaim-poana dia tena mipetraka amin'ny fanantenan'ny vahoaka sao rapitra ho avy indray mitodika ny ray aman-dreny indray amin'ny fandoavana ohatra ny karaman-dreny mpampianatra frama mbola tsy mahazo subvention ireny amin'izao fotoana izao ampy ve ny teti-bola ohatra ministera mponina satria fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka tsy maintsy ny any ministera mponina ny mijeren'izay resaka tsy fandriam-pahalemana resaka fotodrafitrasa mazava tsara fa ny ankapobeny efa misy ny vola natokana ho an'ireny fa eto izahay hijery ny fandanja araka ny tokony ho izy hoe sa misy lasa latsaka sa misy lasa betsaka kokoa efa misy moa izany ny fangatahana atotan-kevitra any amin'ny tompon'andraikitra mba ahafahana miady hevitra araka ny tokony ho izy. Raha ny fantatra ao anatin'ny tetiandrom-pivorian'ny solovam-bahoaka eo anivony Antenimera izao ny zoma fahafeto amby 20 sy ny sabotsy 29 novambra izao no andalo eo anolohan'ny fivoriam-be azon'ny Besiny Maro Atriana ity volavolan-dalàna ity eo anivony Antenimera pirenena. 12 volana izao ny tapaka karama nampiasa eo anivon'ny kromita malagasy mikatso avokoa ny fampiodinana ny orinasa izay mamelona fianakaviana maro. Tsy hita soratra ny vahaolana izay raisin'ny mpitantana ny orinasa sy ny ministera tompon'andraikitra Yves Richard. Latsaka ankaterena ny piasan'ny orinasa kromita malagasy. Efa nananika ny 12 volana izao no tsy nandray karama ny piasa araka ny fitarainana azo. Efa nisy ny fiaonana ny arahan'izy ireo tamin'ny mpitantana ny orinasa sy ny ministera tompon'andraikitra saingy tsy nahitam-bokana izany hatreto. Mitodika betsaka amin'ny filohan'ny repoblika indray araka izany ny fitakiana amin'izao fotoana izao. Ka eto zany zay dia mamerina n'ilay teninao izay Andriamatoa filoha tazomy ny teny nomena ary taterao ny teny natao fa maty ilay piasa tsy izahay piasa ihany anie no faty fa ny vahoaka mihitsy satria orinasa mpanjakana io mampidi-bola ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ka raha maty ny orinasa mpanjakana mazava ho azy zany fa vahoaka malagasy mihitsy no anisany sahirana amin'izany zavatra zany. Isan'ny mampametra-panontaniana ny piasan'ny orinasa kromita malagasy ihany koa ny mahakasika ny orinasa APC izay niara-niasa tamin'ny kromita malagasy nandritra ny taona maro. Raha nisehatra ny fikarohana indrindra ny fanaovana sondage no nahafantarana ny APC na avariana ny maro ny fidiran'ny orinasa amin'ny sehatra ny fanondranana ny vokatra araka ny fanazavana. Sous-traitant courant izy io hatramin'izay. Taty aoriana moa izany dia nahazo permis tamin'ny MMR dia nanangana usine izy. Le permis ny MMR nefa mbola permis de recherche fa tsy exploitation. Mazava ho azy zany ianao raha ohatra ka tsy manana le permis d'exploitation ianao dia tsy afaka hanondrana courant ivelany. Izy ireo nefa hiezaka hanondrana ny courant amin'ny alalan'ny courant. Izay zany no sakananay fa maninona ilay sous-traitance niara-niasa taminay indray no afaka manondrana courant nefa izahay tompony mihitsy no tsy afaka manondrana. Mandalo fahasahiranana avokoa araka izany ny piasan'ny orinasa kroma hatreto. Antsoavo araka izany no ataon'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana handray fanapahan-kevitra mazava amin'ny fampihodinana indray ny orinasa. Ny kromita malagasy izay isan'ny mamelona fianakaviana maro ao amin'ny tapany atsimon'ny tsara-tanàna. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany Tetsy Antaninarenina ny andian'ny fafitony salon de la créativité vouch. Orinasa malagasy avy amin'ny faritra samihafa no manatateraka fampiratiana amin'izany Abraham Randriamanana. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahazatoana nisian'ny Antenimera ny vatra sy ny indostria n'Antananarivo ny fanatanterahana ny andian'ny fahafito amin'ny salon de la créativité vouch. No tanterahina androany teny Antanimena ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity hetsika ity izay niarahany teo anivon'ny Antenimera ny vatra sy ny indostria, ny ministera ny vatra sy ny asa tanana, ny komina Antananarivo, ireo solitenan'ireo orinasa malagasy sy ny maro hafa.
Lohahevitra noraisina mandritra ny andian'ny fahafito amin'ny salon de la créativité voatra ny kajy mirindra sy ny vanim-potoanan'ny teknôlôjia ho fanampiana sy fanarenana ireo orinasa malagasy tao aorian'ny krizy nateraky ny valinaretina Covid-19. Ny antony fidianana an'ilay lohahevitra koa dia noho ny toedrara izay iainantsika eto Madagasikara sy maneran-tany noho ny valanaretina Covid izay nampiseho tokoa fa mila miotra ny orinasa, mila miova ny fomba fijery, mila miova ny fomba fiasa ary manana anjara toerana lehibe amin'izany ny kajy mirindra sy ny ahitova ara-teknôlôjia. Na dia teo aza ny sedra midiavana satria araka ny lazaiko teo nisan'ilay valanaretina ary fantatritsika fa sahirana dia sahirana ny orinasa ary maro ankehitriny mbola tsy tafarana na dia efa azo atao fanitsahatra ny amehana ara-pahasalamana. Efa azo atao koa nanomboka ny asa tsy kelikely isika fa raha jerena sy tsidihana ny orinasa tsirairay avy na ny lehibe na tsalatsala na madinika dia mbola misedra fahasahiranana izy ankehitriny. Ka na dia teo ary zany toe-javatra zany dia tsy maintsy miotra isika miezaka ny mandrosatrana ary zany natoran'ny anteny menaka mivarotra ikarakara an'ity hetsika ity araka ny fanaontsika isan-taona. Ho amafisina mandritra ny andian'ny fahafito amin'ny salon de la créativité voatra ny fampiroboroboana sy ny fanohanana ny vita malagasy. Isy araka izany ny fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo orinasa malagasy izay manana mampiavaka azy eo amin'ny lafin'ny famoronana mandritra ity hetsika ity. Tsy aivina nanomboka androany ary farina ny sabotsy izao ny salon de la créativité voatra andian'ny fahafito. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fandriamato Rapemananjara Hugues izay directeur des affaires générales ny CCIA na ny chambre de commerce et de l'industrie d'Antananarivo miarabana tonga so atao anatin'ny fampahalalam-baovao malalaza mandray vahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny orinasana ny tenako amin'izany aromeko azy avy hatrany ny fitenenana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny salon de la créativité voatra izay miditra amin'ny andian'ny fahafito. Andriamato tale inona marina moa ity hetsika ity ary nanahoana ny tombana tamin'izay andro voalohany izay. Miarabanareo amin'ny rahalahy aloha dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Cool TV izao takariva izao. Ity hetsika ara-ekonomika ara-toe-karena izay karakaren'ny chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo ity dia mitondra ny anarana hoe voatra salon de la créativité voatra izay efa fanaon'ny chambre de commerce isan-taona amin'ity taon'ity moa izany dia ao anatin'ny andian'ny fahafito. Ny vondron-kevitra noraisinay tamin'ity taon'ity dia ny hoe vita malagasy ao anatin'ny vanim-potoanany ahitao arakajy mirindra na amin'ny teny vahiny nga malazaintsika tsotra hoe le vita malagasy à l'ère du numérique. Hetsika izay karakaranay manomboka androany 25 mitoy rapitsy 26 27 ary ny farana amin'ny asabotsy 28 novambra. Ao anatin'ity hetsika izay taonay ity ihany koa dia ahitana conférence sy B2B na le fanakalozan-kevitra ho an'ireo mpandraharaha. Hitantsika eo ambany moa numéro an'ny contact izay ahafahana misoratra anarana ao anatin'ny B2B izay anasana ianareo andray anjara. Ho andro izay tsy afaka nanatrika tamin'ity andro voalohany ity ohatry ny ahoana ny endrikendrika izay salon izay ary inona avy no hitana toerana manao ahoana ny mpandray anjara amin'izay salon izay. Ny androany moa dia fanokafana izay andraisan'ireo artisan malagasy anjara. Na velom-bolo sady satria na dia andro fanokafana ny androany dia maro dia maro ny olona tonga nandray anjara. Mitoy ny lanonana, mitoy ny salon hatramin'ny asabotsy izay anasanantsika menakavy. Ny salon izay karakaraina ao anatin'ny fahazato taona ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria an'Antananarivo na ny CCIA. Maro ny mbola tsy mahalala ny asa manandraikitra izany CCIA izany andreo matota lefaka ambaranao ve ny andraikitra izay chambre de commerce et de l'industrie Antananarivo izay. Eny tompoko. Ampatsahivana ny vahoaka malagasy tokoa fa amin'ity taon'ity dia mankalaza ny fahazato taonany ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria an'Antananarivo. Zato taona zany zay nampisy azy ny andraikitra izany antenimiran'ny varotra sy ny fampanosoana izany dia ny fanohanana ny mpandraharaha malagasy amin'ny alalan'ny fanomezana totam-baovao, ny opportunité d'affaires na ny toe fitadiavana lalam-barotra, ao ihany koa ny fanakalozam-baovao amin'ny orinasa nivelana na toe réseautage,
Tafiditra ao anatiny ihany koa ny fanaovana promotion na visibilité ho an'ny entreprise malagasy izay tahaka izao salon de la créativité voatra izay ataona izao. Araka izany zava-dehibe ny salon tahaka itony ho an'ireo izay manandratra ny vita malagasy anosehana ireo mpanao asa tanana. Ndreo matotale tany ary ny olona ho tonga anatrika ity salon de la créativité voatra andiany fafito ity izay etsika manaim-poana. Izay eo amin'ny antenimiran'ny vatra sy ny fanjifana zany dia manitana antsika malagasy anjifa ny vita malagasy. Ny salon de la créativité voatra tahaka ity izay fanaona isan-taona dia fanandratana indrindra ny vita malagasy. Io hetsika izay ataonay ny 25, 26, 27, 28 novambra io tompoko dia fanehoana ny fahaiza mamorona izay ataon'ny orinasa malagasy eto amin'ny faritra Analamanga. Misy orinasa izay mahavita mamorona mety tsy ho apositika akory ao. Eto zany dia manitana antsika tongava tsisy vidim-pidirana tompoko amin'io ny toerana dia akaiky satria eto amin'ny centre Antananarivo eny anelany ihany koa misy fanentanana izay ataonay ao anatin'ny hetsika ao tongava tompoko. Zay mahakasika ny fampiratiana iny famiditra amin'ny pejy ny fampelezan-kevitra isika ny fametrahana fitsinjaram-pahefana tena isy ny foto-kevitra ijoroan'ny candidat izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga eto Antananarivo nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ity androany dimy alarany efsa. Ny tsy fametrahana mazava ny fitsinjaram-pahefana mahefa amin'ny toerana misy azy no antony tsy fampandrosoana ny komuna eto amintsika raha ny fanazavana. Ho atao vaindondra raha ny fametrahana izany ho ny kandida laharana faharoa ao amin'ny bulletin tokana natolotry ny antoko malagasy miara-miainga. Ny anay dia miompana indrindra amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ho atao laharam-pahamehana ny famerenana ny fahefana eo anivon'ny tompon'andraikitra ny komuna. Ny fanomezana azy ny enti-manana mba hahafahandry zareo manatanteraka ny vina izay nametrahan'ny vahoaka fitokisana taminy. Izany no tena fitsinjaram-pahefana. Arita-porofo mivaingana fa ny fiankinan-doha be loatra amin'ny fitondrana foibe dia tsy nitondra velively fampandrosoana eo amin'ivon'ireo komuna ireo. Safidy iray amaritana sy ampivoarana ny komuna ny safidy izay ho ataon'ireo mpifidy vaventy amin'ny faha 12 Desambra ho avy izao. Antony ireo olona no tena hiara asa betsaka sy hitondra ny tenin'ireo bentanana sy mpanolontsaina ny komuna amin'ny ambaratonga pahefana ambony. Manoloana izany vonina hitondra ny anjara birikiny ny kandida natolotry ny antoko malagasy miara-miainga laharana faharoa ao amin'ny bulletin tokana. Tontolo ny fampelezan-kevitra izay hatrany dia tany amin'ny distrika Nosy Anala indray no nanohizan'ny kandida ololon'ny Madagasikara ao anatin'ny faritany Tomasina izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga ny fionana tamin'ireo bentanana sy mpanolontsaina. Henri Florio. Mety ho hatrany ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana izay ololon'ny Madagasikara totosain'ny kandida avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ao anatin'ny faritany Tomasina. Ho an'ny distrika ny Nosy Anala manokana resy lahatra ireo bentanana fa manana soro-dalina ho an'ny fampandrosoana eny fotony ny kandida natolotry ny antoko malagasy miara-miainga ho an'ny faritany Tomasina. Naneho ny fahavonon'izy ireo ifanometanana amin'izao fifidianana izao ny bentanana sy ny mpandolotsaina ny tanàna. Nandritra ny fionan'ny kandida ololon'ny Madagasikara ao anatin'ny faritany Tomasina tamin'ireo bentanana no nitondran'izy ireo ny fitarainany manoloana ny olana ianan'ny bentanana isan-tsokajana. Kahito zay dia tegna malahelo makasika zany satria ao anatin'ny faritra ny komuna Ambalaomby ireo herinaratra io zany. Ka ny angatainay eto dia mba hiteraka tombosoa ho an'ny komuna indrindra fa ho an'ny distrika Nosy Anala tegna marina azy agnatin'izany zany. Ka angavy zahay antompona ndraiky raha voakasika an'izany mba sy atao hoe asisiny ny Ambalaomby fa ao anatiny misy ny Ambalaomby satria agnatin'ny faritra komuna Ambalaomby ireo herinaratra zany rehefa Zay commune rurale Longozabe dia mandalo fahasahiranana be dia be ny mpiasa sy ny personnel ao anivon'ny commune satria resaka subvention avy anivon'ny fanjakana tena mbola tsy nisimisiny dia tena nisanganako bentanana 2020 dia mba jereny ny fitondram-panjakana koa io zavatra io satria sahirana ny mpiasa sahirana ny mpiasa ao anivon'ny commune
be dia be zany hoe misy atao ny subvention satria eo misy fampandehanan-draharaha ohatra hoe amin'ny alalan'ny fandrosoana na hoe ina ty fourniture des bureaux dia noho ny antsony arabola zany dia ty na anika na taratasy na sitrolo dia zany aby zany zavatra mifampiana zany hoe misy fitaovana tokony ileny. Nanamafy ny kandida natolotry ny antoko malagasy miaramainga ao anatin'ny faritany Tomasina fa manana sorodalina ho an'ny famparisoana eny fotony izy ireo ary vonona anome lanja ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna. Manana ny laharana voalohany ao anatin'ny bilety atokany ny kandida ololon'ny Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miaramainga ao anatin'ny faritany Tomasina ary Rahary Nirina Sidonie no loalisitra amin'izany. Taka mazatra anaraka dokavatra isika melohany idirantsika ny tapany faharoany vaovao rehefa avy eo ary. Manandanja ny safidinao, safidy ahanosy maitso indray an'i Madagasikara. Mametraka ny tetika asa finday iray mira azo iray volena Itelma. Iaraka isika andrakotra ala indray an'i Madagasikara amboly azo olovany taranaka ny afara. Isaky ny finday Itelma iray voavarotra azo iray no volena ka ho maitso mavana ity firenena. Safidiko maitso malagasy. Les sœurs Santana reviennent en grande forme pour une nouvelle saison sous haute tension. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishila. Passons les fêtes ensemble. Le décodeur avec un mois d'évasion est seulement à 60 milliards. Offre valable jusqu'au 30 novembre. Vous voulez vous éclater encore plus? Profitez immédiatement de tout Canal Plus pendant 15 jours pour tout réabonnement avant le 30 novembre. Les bouquets Canal Plus. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa, dia azo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jambo, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, Sahany Watered dia miasa amin'irety distrika manaraka reto: Akazobe, Antsindrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono Mandidy. Dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, sous l'égide de la Fédération Malagasse de Motocyclisme, Bira Motoclub, Motoclub Mada, Likimoli et Trace Madagascar vous présentent l'événement Xinov Ambomalaza Time Attack 1.0. Le dimanche 29 novembre 2020, une course contre la montre de moto gros cylindrée sur plus de 4 km. Sponsor, ProSecurity, Blue Sky Hotel, partenaire média, Cool TV, boisson officielle, XXL. Ao anatin'ny fankalazana ny fahazatoanany ny antenimieran'ny varitra sy ny indostria an'Antananarivo na ny Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo dia manasantsika rehetra hanjifa ny vita malagasy ao amin'ny voatra 24 andiany fahafito. Isy valandresaka, atrikasa fampiofanana ary fampionana amin'ny sampandraraha. Etsika varitra fampiratsiana ahitana ny vokatra malagasy amin'ny sehatra rehetra. Ny 5 ka hatramin'ny 9 volana novambra ho avy izao atao eo amin'ny annexe CCIA Antanimena. Voatra vita malagasy miavaka.
miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao isika mitopaka tanteraka ny fako eto Antananarivo sy manodidina tsy ara-potoana ny fandraofan'ny samva izany ka mampitaraina ny maro nanamafy ny commune Androany fa ho amafisina ny fanampinan'ny samva Yves Richard. 3 hatramin'ny 7 taona isan'andro ny fako mivoaka iny anivon'ny fonkontany manodidina Antananarivo. Ambonin'izay ho an'ny fonkontany anatin'ny farim-piadidin'ny tanàna, indrindra ny fonkontany anatin'ny boriboritany voalohany sy faefatra. Ho an'ny fonkontany Tsaramasay anatin'ny boriboritany voalohany ohatra. Anjatoko isan'andro ny fako atobin'ny mpiasan'ny RF2 ny anivon'ny taban'ny samva isan'andro. Zay miisa olona 5 zay mifaritra toniasan'ny RF2 dimy isaka ny faritra. Gony aloha tena maro be ny goniny zay miverinverina mandritra ny amroamby folo zay vao mirava. Dia mandrapaviny an'izany miditra amin'enina izay ndarakaraka an'le fehezan'le ankizy zany azy raha ohatra zalo zao dia miditra amin'enina dia mirava amin'ny roamby folo zany foana ny firavaka. Nefa anatin'izany misy firy maro mety eo amin'ny 20 miverina eo zay miverina manatitra ny fako foana. Dia zay zany anatin'ny asany manary fako eto. Sy tombo hatrany ny fako mivoaka eny anivon'ny fokontany taterina miazon'ny taban'ny samva mandritra ny fotoam-pahavaratra sy ny fiakaran'ny voankazo toy izao. Tsy arak'izay ankilan'ny fahafahan'ny samva mandraoka izay ka antony fivangongon'ny fako manerana ny faritra maro. Ny samva izay nisafidiny tsy resaka tamin'ny mpanao gazety nandritra ny fanadiadiana teny an-toerana. Nilaza ny anampin'ny samva hatrany amin'ny fanadiovana ny tanàna ny commune. Raha antsika malala amin'izao fotoana izao fa raha hoe io fako mbola miampy ataontsika fotoam-pahavaratra dia tena hitantsika fa tena sarotra tokoa ny ataontsika tatana an'izany zavatra izany. Dia misy an'izay fandraisana andraikitra izay ray le fanampiana samva. Ny faharoa dia hitantsika koa zany fa amin'izao fotoana izao dia ametraka ny atao hoe reny karazana dabapako reny tanàna Antananarivo. Eo amin'ny 750 eo no atao manerana ny tanàna Antananarivo. Ireo moa zany dia apetraka aloha voalohany indrindra amina grande ataontsika hoe ireo tena atao hoe grand axe eto Antananarivo satria mifantaritsika fa ny ankabeazan'ny fako dia amin'ny premier sy ny 4e arrondissement. Isan'ny dingana goavana andrasana amin'ny fitantanana ny fako eto Antananarivo ihany koa amin'izao fotoana ny andraisan'ny commune ny fitantanana ny samva. Fotohizana ankilan'ny asa fanadiovana toy ny fanampinan'ny sarety manodidina ny 700 sy taomanan'ny fako avy eny anivon'ny fonkontany sy ny fametrahana dabapako manodidina ny 503 izay apetraka anaty tanàna. Ho tanterahana manomboka rampitso etsy amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra eto Madagasikara. Ny fampahafantarana izay mampiavaka ny faritra tsirairay avy no ezana avotra mandritra izany fanampanazavana. Mezan-danja mihitsy ny maha-malagasy antsika na resaka kolontsaina io na resaka fampiroboroboana ny resaka asa tanana ny fandratovana nyreny otrik'arena rehetrarehetra reny. Tsy hoe tsy nanao an'izany teo aloha fa zay no antony hitrandrahana anazy zany amin'izao fotoana izao ary zay mampiavaka an'ilay faritra zay mihitsy no ezahana ho avoaka. Zay no antony mampatonga antsika miaraka amin'ireo ataontsika hoe partenaire na mpiara-miombona antoka mba ho tenenina ry zareo ireto le lafin'ny fampandrosoana hidiran'le vinan'ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao dia amin'izay ry zareo manohana mijery fotony an'izay rafitra rehetrarehetra izay mba ahafahany miantsehatra satria any foana ny olana zany rehefa manao ny asa ny fitondram-panjakana dia ny vahoaka tsy misitraka an'le izy ny fieritreretan'ny olona azy. Ho fandraisana anjara sy fanampinan'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny asa sosialy izay sahaniny nanolotra fanampinana ho an'ny akany arivo mivoy eny Anosizato androany ny mpiasa ao anivon'ny BAD niaraka tamin'ny Croix Rouge malagasy io ny nasaina. Mitoetra ny fiahin'ny commune Antananarivo renivohitra ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana izay natoby eny amin'ny akany arivo mivoy. Ity akany ity izay nandraisana ireo olona tsy manan-kelofana teny amin'ny faritra Analakely, Ambojatovo, Ambanidia sy ny manodidina iny tamin'ny fotoana nanombohan'ny valanaretina coronavirus. Androany nitondra ny anjara biriky no fanampinan'ny commune ny mpiasa eo anivon'ny BAD na ny Banque Africaine de Développement miaraka tamin'ny Croix Rouge malagasy. Ny vola voavoriny ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny BAD dia nisy eo amin'ny $100,000 eo ka firenena 10 no nisafidiana hisitraka an'izay vola voangona izay dia anisan'izay zany Madagasikara izay mitentina $1,000 ny tetibidiny fanomezana izay atolotra androany dia nanolotra zany izay fanomezana tonga dia en nature
tonga dia sakafo zany menay a ao misy vary lafarinina menaka tsaramaso sira zay mitotaly eo amin'ny 4.3 tonne eo. Itoetra ny fiahinan'ny fianakaviana mare fataon'ny tanàna Antananarivo raha nambarany tompona ndraikitra eo anivon'ny fiadiany tanàna Antananarivo hatrany. Ankoatra ny fanomezana sakafo, ampina ihany koa ireo fianakaviana ahafahany maleo tena miatrika ny fiainana andavanandro. Toy ny raharaha fanolanana zaza teny amin'ny komuna Soavana, fantatra fa nahiditra amponja Vojombaika ireo rola voaroroitan'ny fanolanan'ilay zaza 10 taona. Araka fanapa-kevitra izay andraisin'ny fitsarana tamin'ny ity androany ity migadra eny amin'ny fonjana Tamoro izy ireo izay miandry ny fotoam-pitsarana azy. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia mpitandro ny filaminana 3 hatreto ny efa ny tanana amponja vokatry ny famoahana fitaovam-piadiana ampiasain'ny olon-dratsy. Averin'ny mpitandro ny filaminana ampiasaina ireo basy-mpanjakana ireo rehefa vitany fikarakarana azy. Ionona zaina. Misy 3 hatreto ny mpitandro ny filaminana tratra ny ray tsikombakomba tamin'ny olon-dratsy nanome fitaovam-piadiana ka nadoboka amponja raha nantontanisa azo teo anivon'ny zandarmaria pirenena androany teny Ankadilalana. Sy maramila zao tamin'izy ireny voasambotra efa nikarena amponja misy maraminana kitelo zany zao ny total tamin'ny resaka basy nampiasaina tamin'ny resaka fakanakeriny sy fanafiana reny teo amin'ny fiadalana zao fa migadra resaka fampiasana basy famoahana basy tsy ara-dalàna fanafiana mitapiadiana sy kedana. Averina ampiasain'ny mpitandro ny filaminana ireo basy-mpanjakana tratra teny ampelatana ny olon-dratsy raha ny fanazavana. Ny basy-mpanjakana valo ny Kalaknikov dia 2 ny fusil d'assaut chinois type 56 zany hoe mitovitovy amin'ny Kalaknikov ihany dia mas 36 nisy anankitelo. Avy aty amin'ny mpitandro filaminana ihany reny no nivoaka tamin'ny fomba maro isan-karazany na very na sahala amin'izany. Dia zay ny tsy amitehana azy satria mividy ary atao hoampitany omena ny gendarme na ny mpitandro filaminana dia reny zany nanaovana andrana teknika dia amboarina raha misy simba dia averina ampiasaina indray. Notontosaina ny 17 ny volana novambra teo tao amin'ny champ de tir Langaina ny famitehana ireo fitaovam-piadiana nampiasain'ny olon-dratsy toy ny grenade sy bomba artisanal izay nogazana teo anivon'ny zandarmaria pirenena ary tratra tamin'ny andro ny tetezamita ny ankamarony. Ny antontanisa raha ny teto Antananarivo no teneniko izay notontosaina dia ny grenade offensive nisy 270, ny grenade défensive nisy 240, dia nisy grenade lacrymogène maromaro izay efa nisy nipoaka ny sasany ampolony maro, dia nisy koa bomba artisanal izay niisa 7 atao anatin'ireo zavatra ireo zany tsy nipoaka zany ny akabeazan'ireo anaky 7 ireo satria montage artisanal izy fabrication nataon'olona tsotra dia tsy mipoaka. Zay mipoaka moa dia reny efa raha tsy aivona dia reny le tany beoririka sy ny teo mamasina sy ny tariny reny tamin'ny androny dia nipoaka le izy. Lafy mavao hafa kosa indray dia itoy mandritra ny farany ity herinandro ity ny fiakaran'ny maripana manerana nosy ranambarany teo anivon'ny meteo Madagasikara. Ny haintany izay miteraka tsy fisian'ny orana no antony izany raha fanazavana azo. Abrahama Randriamanana. Hatramin'ny nanomboan'ny ity herinandro ity, nahitana fiakarany 10 degré Celsius mihoatra mahazatra ny sandan'ny maripana amin'ireo faritra samihafa manerana ny nosy. Isan'izany ny tao amin'ny commune Beza, distrikan'ny Betioka Atsimo, nahatratra 2.70 degré Celsius ny maripana voaraitany an-toerana nandritra ny andron'ny omaly. Raha toka 7.9 degré Celsius izany androany, raha nambarany teo anivon'ny meteo Madagasikara. Ny faritra Atsimo andrefany amin'ny ankapobeny no isan'ny voakasiky ny fiakaran'ny maripana. Aloha zao amin'izao fotoana izao mazava ho azy fa atao anatin'ny ataontsika hoe tena mifamiditra amin'ny vanim-potoanan'ny fahavatra ihany tsika, izany hoe efa tena manevokevoka zany ny andro ambony dia ambony foana ny maripana amin'ny ankapobeny
satria raha ny tokony ho izy zany zao raha hoantsika ty amin'ny faritry ny Afovoantanina raha Antananarivo manokana no resahana dia manodidina ny 720 faingo telo eo zany ny tokony ho izy ny maripana fa saingy itsika zany zao efa mihoatra eo amin'ny 2 degré eo farafahabetsany zany hoe manodidina ny 720 na 30 degré celsius eo ny maripanantsika efa nanomboka tamin'ny talata izay na latsinainy tany zany izay maripana izay maina le andro zany no tena mahatonga an'izay maina be ny andro tsisy rahona mihitsy miakatra ho azy mazava ho azy ny tahan'ny taratry ny masoandro. Arak'izany tsy hisy ny rotsakorana ho an'ny eto afovoantany mandritra ity herinandro ity, vinavinaina hirotsaka kosa izany ho an'ny herinandro avy raha ny fanazavana. Asika ny rotsakorana raha ity herinandro ity aloha zany ny faritry ny afovoantany zany hoe Analamanga ao anatin'izay, Alaotra Mangoro ao anatin'izay, ny ilany Antsinana ny Vakina Karatra, Moromania, Iotomatsitra, Iorombe tafiditra ao anatin'izay andro maina izay amin'ity herinandro ity. Fa saingy ny herinandro manaraka ny herinandro miditra zany no manantena orana zany ireo faritra reo, zany hoe manomboka any amin'ny 2 any na 3 any zany no mendrandra orana amin'izay ireo faritra ireo. Etsy ankilany manentana ny rehetra hitandrina manoloana ny fiakaran'ny mandrim-pana ny tompona andraikitry ny fahasalamana. Zava-dehibe hoy izy ireo ny fisotroana rano matetika amin'izao vanim-potoana izao. Eo ihany koa ny tsy fijanonana ela amin'ny masoandro, isorohana ny tsy fahasalamana mety ateraka izany. Misaona ny tontolon'ny baolina kitra iraisam-pirenena nodimandry androany ilay kitan'ny baolina kitra ilay Argentin Diego Maradona teo amin'ny 40 taonany raha ny fantatra ilay crise cardiaque no nahafaty azy fanadina. Namony any androany fa 20 ny volana novambra 2022 Diego Maradona mpilalao isan'ny nanamarika ny tantaran'ny baolina kitra manerana izao tontolo izao teratany Argentin. Areti-po na crise cardiaque no nahafaty azy teo amin'izao 40 taonany izao tao Buenos Aires, nodidina teo amin'ny lohany ihany koa izy nanomboka ny fiandohany ny volana novambra teo. Tsy aivina ny 17 ny volana oktobra 1997 izy no teraka tao Buenos Aires ary nanatevin-darany ny ekipany Argentinos Juniors teo amin'ny 10 taonany. Mbola tsy feno 40 taona kory izy no efa nilalao tao amin'ny ekipa voalohany ao amin'ny kluba nisy azy. Raha ireo kluba nilalovany tao amin'ny Argentinos Juniors izy ny taona 17 hatramin'ny taona 20 tao amin'ny Boca Juniors ny taona 20 hatramin'ny 20 taoriny tao amin'ny FC Barcelona hatramin'ny taona 4 ary nifindra tany amin'ny SSC Napoli ny taona 4 hatramin'ny taona 1 nifindra tao amin'ny CVFC indray Diego Maradona ary nilalao eritaona tao ny taona 12 hatramin'ny taona 3 nitoy ihany zany tany Old Boys ny taona 3 hatramin'ny taona 4 ary namarana azy tao amin'ny Boca Junior ny taona 7 raha ny fandresena teo amin'ny ekipa pirenenan'ny Argentina azo nandritra ny fandraisany anjara efa nandrobaka ny Coupe du Monde Junior U20 izy ny taona 7 Coupe du Monde ary kapiteny d'équipe izy ny taona 7 ary finalista i Argentina ny taona 7 rehefa nifanandrana tamin'ny Allemagne. Nivoaka ho mpandresy ihany koa ny ekipany tamin'ny Coupe Internationale des Nations ny taona 7 raha izay ny teo amin'ny ekipa pirenenan'ny Argentin teo amin'ny kluba kosa indray champion d'Argentine izy ny taona 7 rehefa nilalao tao amin'ny Boca Junior. Nandrombaka ny Coupe de l'UEFA ny taona 7 rehefa nilalao tao amin'ny Napoli ary indroa champion d'Italie ny taona 7 sy ny taona 7 Mpandresy ny Copa del Rey na ny Coupe d'Espagne ny taona 7 ary finalista ny eritaona taorianan'io raha nilalao tao amin'ny FC Barcelone. Ankoatra ireo dia izy ihany koa no meilleur buteur ny championnat d'Italie ny taona 7 raha nilalao tao amin'ny Napoli izay nahafaty baolina 10-20. Efa Ballon d'Or ny FIFA ihany koa izy ny taona 7 Araka izany, tao amin'ny ekipa pirenenan'ny Argentina, 6 izy no voantso handrafitra ny ekipa pirenena, 4 no baolina matiny teo anelalelan'ny taona 7 hatramin'ny taona 4 ary iny 7 isa izy no kapiteny d'ekipa. Nandray anjara tamin'ny Coupe du Monde 7 tao Meksika ary nivoaka mpandresy, finalista ny taona 7
ary nandray anjara ihany koa tao États-Unis ny taona 470 ity taona ity izay na pozitif ny test raha nitoliana ny fandraisana zava-mahadomelona ny tenany ka nandraisany fifafanapahakevitra ny fampiatoana azy tamin'ny filalaovana ny baolina kitra. Amin'izao fahalasana izao namoaka didim-pitondrana ny filohan'ny Argentina fa misy ny fisaonana mandritra ny 3 andro any an-toerana. Any Frantsa kosa indray fepetra vaovao niraisin'ny fitondram-panjakana frantsay amin'ny fanalefahana ny fiboahana manomboka ny sabotsy izao raha ny fanambarana nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron omaly fanantena. Miroso amin'ny fanalefahana ny fiboahana manomboka ny sabotsy izao ny any Frantsa raha ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron omaly ariva. Araka izany fepetra vaovao any an-toerana ny fahafahan'ny mponina mivezivezy. Eo ihany koa ny fisokafan'ireo toeram-pivarotana samihafa. Mahery ny roa tapitrisa ireo toeram-pivarotana isokatra ny Frantsa ny sabotsy izao. Mandritra ity fanalefahana ny fiboahana ity, natao izany ho fanohanana lafiny ekônomia hoy ny filoha frantsay. Etsy ankilany tsy mbola nisy hatreto ny famoahana ny fepetra ara-pahasalamana tokony ho arahin'ireo toeram-pivarotana mandritra ny fisokafan'izy ireo. Izay mamahana vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany soava tsara daholo. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ny vidiana entana mihoatra ny 3 hetsy ariary fa mety ao anatin'ireo 10 tsara vita namazy loka ianao. Ny 14 Desambra amin'ny 12 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia ho toanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.